Tontolon'ny fandraharana nafindra etsy amin'ny Eden Galerie Eden Akorondrano ny masoivoho BMOI tetsy amin'ny village des Jeux Akorondrano teo aloha notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny Zoma teo moa ity toerana vaovao ity ao anatin'ny vaovao tapatapany ara moa no hitondran'ny namana Claudia Rasolson sy Mamra Samueli amintsika an'izay akon'izay. Nitokanana ny Zoma hariva teo ny fitoeran'ny fandrarahana na ny centre d'affaires any banque BMOI etsy amin'ny Galerie Eden Akorondrano lanonana izay natrehan'ireo mpitantana orinasa maro izay mpanjifa ao amin'ity banky ity. Raha ny fanazavana izay noentiny avy ao amin'ny direction marketing dia nitetsy amin'ny village des Jeux Akorondrano ity nafindra ity ho fanatsarana ny fandraisana ny mpanjifa mba hanomezana fahafampo azy ireo. Efatra amin'ny taona 7,770 izay nisiny ny BMOI no bankin'ireo orinasa. Ny mpiara-miombonantoka amin'ny vaovao dia ny BCPE izany sy ny filohan'ny filakevim-pitantanana vaovao Nena Andriatsitohaina dia manohy hatrany izany fiaraha-miasa izany. Mikendry hatrany ny hanome tolotra tsara indrindra anatin'ny toerana mendrika ny BMOI. Raha ny fantatra nandritra ity lanonana ity dia hitokanana amin'ny volana May ny centre d'affaires any Tomasina ary hisokatra tsy ela ihany koa ny masoivon'ny BMOI any Nosy be.